fanazavana ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati ny nouvel ordre mondial na lamina vaovao maneran-tany ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666 zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina ny momba ny boky enoka sy ireo anjerinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy toko fahaenina andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana manandrakizay. dia ampifaliana indray amin'ity ora ity no androsoana ao anatin'ny tokantranonao izay manaraka tsy tapaka ny ity fahita lavitra ity sady manaraka ihany koa an'izao fandaharana zava-miafina totosainy ny fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiaina mandrakizay eto amin'izao fahita lavitra izao noho izany dia miarabanao izahay ary maniry sy marary ihany koa ny anaranao tsy tapaka anyity fanjavana ity satria zava-miafina maro be tokoa no efa naseho sy ny porofoina teto ho atsika izay efa nanaraka anyity fandaharana ity ka irinay anareo mbola anaraka hatrany satria miditra lalina ao anatin'ny fanaporofoina anareo zava-dehibe voalazo amin'ny faminanena izay mitranga eto ambonin'ny tany miditra tanteraka ao anatin'ny fanaporofoina an'izany ny fanjavantsika amin'izao fanjavana mitohy izao tamin'iny herinandro iny raha fitinina ny zavatra nampitaina teto dia ny mahakasika ny franc-maçon sy illuminati ary ny firenena mikambana izay ivondronana mpanjaka maro ao anatin'izany firenena mikambana izany araka ny voalaza ao boky ny faminaniana milaza ny zavatra hitranga eto ambonin'ny tany dia ato amin'ny apokalipsy toko fa 17 andiny 12 sy 13 zay mivako toy izao hoe ny tandroka folo zay hitanao dia mpanjaka folo zay mbola tsy nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ilay bibidy ireo dia miraisaina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidy ao anatin'izay vakiteny izay no misy faminaniana manambara amintsika ny antony nampipotra sy nahatonga ny firenena mikambana hitondra an'izany anarana hoe firenena mikambana izany satria ireo mpanjaka folo ao amin'ny firenena européenne rehefa nampijoro ny fikambanana miafina amin'ny franc-maçon sy illuminati tamin'ny volana May taona 1970 satria tamin'izany no nijoro voalohany teto ambonin'ny tany izany illuminati izany ka ireo mpanjaka folo tao amin'ny firenena européenne no miraisaina tao anatin'izany fikambanana miafina amin'ny franc-maçon sy illuminati izany ny volana May taona 1970 izy ireo no ny orina ka roa volana tao arinan'izay ny volana jolay taona 1970 ihany dia nahazo fahaleovan-tena ny firenena mikambana ary izany fahaleovan-tena azo ny firenena mikambana sy ny anarany hoe firenena mikambana izany no voaresaka teo amin'izay apokalipsy toko 17 andiny 12 sy 13 izay voaresaka eo hoe ireo mpanjaka folo ireo no nanome hery sy fahefana an'ilay bibidy rehefa nahazo fahaleovan-tena ny firenena amerikana dia notohanan'ireo mpanjaka folo ireo sy nasandrany ho firenena matanjaka ka nanjary nanam-pahefana manara-maso an'izao tontolo izao ny firenena mikambana sy manam-pahefana andamina sy andrindra an'izao tontolo izao itsika rehetra dia miaraka mahafantatra fa ny firenena mikambana no firenena matanjaka indrindra sady firenena lehibe indrindra eran'izao tontolo izao matanjaka izy na amin'ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny ara-tafika na amin'ny lafiny ara-toekarena amin'ny lafiny ara-pitaovam-piadiana koa zany dia matanjaka ny firenena mikambana ilay tandroka folo na ilay mpanjaka folo zay nyraisaina no nanome hery sy fahefana
an'ilay bibidia ka rehefa nahazo hery sy fahefana avy tamin'ilay tandroka folo na avy tamin'ilay mpanjaka folo ilay bibidia dia lasa mpanaramaso an'izao tontolo izao, lasa manana fahefana anapa-kevitra amina firenena iray. Ohatra hoe tamin'ny andron'ny Madagasikara teo amin'ny fitondrana teteza mita dia nambaran'ny firenena mikambana fa tsy ara-dalàna ny fitondram-panjakana malagasy, dia nikatona tamin'ny firenena malagasy ny tombontso rehetra eran'izao tontolo izao zay tokony ho antsika malagasy, satria izay firenena anankiray ambaran'ny firenena mikambana hoe tsy ara-dalàna dia manaiky an'izay ny firenena rehetra any Eropa sy ny firenena rehetra mitambatra ao anatin'izany vondrona iraisam-pirenena na ao anatin'izany firenena mikambana izany. Izany zavatra azavaiko amintsika izany dia tsy tongatonga ho azy fa efa voalaza boky faminaniana izay miresaka tsara ny zavatra hitranga eto ambonin'ny tany, ka ho antsika izay mijery nyity fandaharana ity dia mahazo tombony raha ampitahaina amin'ireo hoe mahafantatra fotsiny zavatra mitranga nefa tsy mahafantatra ny voalaza ao amin'ny faminaniana, zany hoe voalaza ao amin'ny faminaniana avokoa zany ny zavatra mitranga rehetra. Ianao zany dia miaina amin'ny zavatra efa voalaza, zay zavatra mitranga rehetra dia efa voalaza. Zany na tonga teny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny 7:20 manao hoe soratany zavatra efa hitanao dia ny zavatra hitanao ankehitriny sy ny zavatra mbola ho avy rahatrizay. Zany hoe tamin'ny vanim-potoana nampahitana fahitana ny zavatra ho avy i Jaona apôstôly tany amin'ny nosy Patmo, dia nasaina nosoratany ireo zavatra naseho taminy ireo ka ny zavatra naseho taminy dia zavatra nitranga tamin'ny andron'ireo apôstôly sy zavatra mbola hitranga aty aoriana amin'ny andro rehetra isian'ny tany. Zany hoe raha mbola maharitra zany ny tany dia voaresaka amin'ny Apokalipsy ny zavatra rehetra mitranga eto ambonin'ny tany. Ka ny franc-maçon sy Illuminati no nametraka ny lamina vaovao maneran-tany na ny nouvel ordre mondial, ka ny tanjony zareo ao anatin'izany lamina vaovao maneran-tany izany dia ny hametraka fitondram-panjakana tokana mifehy an'izao tontolo izao sy hametraka fivavahana tokana ho arahan'izao tontolo izao, ary ao anatin'izany tanjony zareo zany dia efa maro ireo foto-drafitrasany efa miparitaka eran'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany, ka misy foto-drafitrasany zareo franc-maçon sy Illuminati maro eto Madagasikara eto, ary hitantsika teo amin'ilay symbole an'ny franc-maçon sy Illuminati eo amin'ity piramida ity, eo amin'ny tendrony eo ny soratra hoe anut coeptis amin'ny teny latinina izy io, izay midika hoe aomby tokoa ny foto-drafitrasantsika. Efa tamin'ny taona 1970 no nosalorany zareo satroboninahitra sy nampiasainy zareo finoana ny ampahomby ny foto-drafitrasany, ka maro ireo foto-drafitrasany mipetraka eran'izao tontolo izao. Anisan'ny foto-drafitrasany atongava ny any amin'ilay lamina vaovao maneran-tany ifehezana an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitondram-panjakana tokana ny fanaparitahana ny lalàna iraisam-pirenena, zany hoe fametrahana lalàna iraisam-pirenena. Foto-drafitrasa miainga avy eo amin'ny efipetsin'ny franc-maçon sy Illuminati izany ahafahan'izao tontolo izao ho fehezina amin'ny lalàna tokana. Foto-drafitrasa efa miparitaka amin'ny franc-maçon sy Illuminati ihany koa ny fanaparitahana ny teny iraisam-pirenena, satria amin'ny alalan'ny fifandraisana eo amin'ny fifampiresahana sy ny teny dia ahafahana lasa lavitra amin'ny tetikasa izay atao, ka izany no antony anaparitahana ny teny frantsay sy ny teny anglisy, satria foto-drafitrasa andry zareo
miainga avy eo amin'izany franc-maçon sy illuminati miaraka amin'ny firenena mikambana izany izany zavatra rehetra izany ary ny zavatra rehetra izay avoaka era zao tontolo zao de ny firenena mikambana no firenena lehibe manaiky azy voalohany raha misy zavatra zany ho aparitaka era zao tontolo zao de mila eken'ny firenena mikambana aloha izay vao aparitaka mahazo alalana avy any firenena mikambana zay le fahefana nomena azy zay mbola anisan'ny fotodrafitrasa an'ny franc-maçon sy illuminati napetraka izy ireo eran'izao tontolo zao ihany koa ny banky iraisam-pirenena na ny banky mondial izay afahndry zareo akan'ny tanin'ny firenena anankiray rehefa tonga ny fotoana mety hipetrahan'ilay lamina vaovao maneran-tany mbola tsy mitako ny volany aloha ry zareo tompon'ny banky iraisam-pirenena fa mbola avelany indram-bola foana izay firenena te hindrana mandra-pahatonga n'ilay fotoana mahamety akanan'izao tontolo zao satria voalaza eto amin'ny apokalipsy toko fito amby folo andininy fa fito amby folo toy an'le faharoa amby folo sy fahatelo amby folo teo aloha veliko vakina mihitsy ny andininy faharoa amby folo sy ny fahatelo amby folo sy ny fito amby folo ary ny tandroka folo zay hitanao de mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidy ireo de miray saina ka manome ny hery sy fahefana ho an'ilay bibidy andininy fa fito amby folo fa ny avondrindra efa nanome fo ireo anatanteraka aneviny sy fanara-tsaina ary anome ny fanjakana ho an'ilay bibidy mandra-pahatanteraka ny teniny avondrindra zany hoe mandra-pahatanteraky ny faminaniana rehetra izay voalaza atao boky faminaniana dia misy zavatra tsy maintsy ataony reto tandroka folo sy ity bibidy ity ka eto voalaza amindiny fa fito amby folo eo fa ireo tandroka folo ireo dia ifanaran-tsaina ka anomeny fanjakany ho an'ilay bibidy de dikany hoe ifanaran-tsaina dia hikondo sy hitovy hevitra ireo tandroka folo ireo de anomeny fanjakany tery ambony tery ny heriny sy ny fahefana aloha nameny an'ilay bibidy io zavatra io fahefana sy hery hoentin'ny firenena mikambana io zany de nomeny reto tandroka folo azy io fahefana anana amin'ny firenena mikambana io fa rehefa tonga le vanim-potoana anatanterahana an'le teny hoe omeny reto tandroka folo anyity bibidy ity ihany ko ny fanjakany reto tandroka folo reto zany de omeny an'io bibidy io tsy ny hery sy fahefany fotsiny zany fa mbola ny fanjakany omeny de rehefa tonga zay fotoana zay de hipetraka ny lamina vaovao maneran-tany ka amin'ny fotoana atongavan'io sy atanterahany faminaniana io dia hitaky ny volany am'izay satria ao vanim-potoana mety hitakindry zareo volany aka volany amin'ny firenena zay sambotra vola taminy an'izay ny banky iraisam-pirenena ka rehefa tsy voaloha tsony satria tsy voaloha mihitsy ireo trosa nalain'ny firenena majinika tamin'io banky iraisam-pirenena io tsy voaloha na de ny zanabola raha de tsy ho voaloha de rehefa tonga zay fotoana akan'ny volany zay nefa tsy manan-kandoavana azy ny firenena anankiray dia ny tany izay mitovy vidy mifanarabidy amin'ilay volany ramina tao amin'ny banky iraisam-pirenena no hotakalon'ilay vola izay tsy voaverina amin'izay fotoana izay de tsy hetsika eto amin'ny taninao akory ianao fa ny taninao amin'izay fotoana zay nefa efa lasandry zareo izay mandamina zao tontolo zao de ry zareo amin'izay nametraka ny lalàna iraisam-pirenena ka ny filoham-pirenena izay mitondra eo amin'ny seza fiandrianany dia ho fitaovana sy ho sary-bakolo fotsiny anaraka sy anatanteraka n'ilay lalàna mivoaka avy any amin'ny firenena fohibe satria izay no tanjony zareo ny ametraka fitondram-panjakana tokana maneran-tany voalaza boky faminaniana zany azavaiko zany fa tsy hoe zavatra foronina na zavatra hoentina anakorontanana saina fa zavatra voalaza atao boky faminaniana ary efa am'izao vaninandro iainantsika izao no misy an'izany franc-maçon sy illuminati sy ny firenena mikambana izay manara-maso an'izao tontolo zao izany ka raha lina sy te hafantatra an'izany ianao satria mbola zava-dehibe ny anazavana an'izany hoe ny fivavahana tokana apetraka ao arahan'izao tontolo zao mbola ho azavainy eto zany izay napetraka ry zareo mandamina an'izao tontolo zao tamin'ny alalan'izany franc-maçon sy illuminati zany de raha zava-dehibe aminao zany de arotsy tapaka ny fandraharana rapitso sy ny raha afaka pitso fa ny androany aloha mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
miafina momba ny franc-maçon sy illuminati, ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky ny Enoka sy ireo anjerimidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 4:4. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny famarinana sy ny fiainana mandrankizay.